Io moa zany araka zava-misy moa zany de hoe misy zany fitiavatena loatra ataon'ny fanjakana ny am'le fanaovana lay lalam-pifidianana tsy de mitsindro izy zany an'le mpifaninana aminy a nefa raha demokrasia no atao de tokony atao zany zay maha demokrasia azy zay hoe omena lalana rehetra ilatsaka ary manaraka an'izay ihany koa tsy tokony ho titena lay fanjakana mametraka an'le hoe zay candidat tsy titiny dia élimineny ao anatina ankolaka ao anatin'ny lalàna zay foronina zany manaraka an'izay ihany koa eo am'le resaka tsolotra sy ny corruption ty zany dia anisan'ny fanetry be amin'ny firenena ary famadiana ny marina ho lasa maizina na ho lasa diso lasa tsy ipetreto mihitsy ny fahamarinana reo ny aton'ilay zavatra rehetra zay zany a dia za de anisan'ny makatò mihitsy an'le hoe tokony manova aloha zany de rehefa aveo mametraka lalam-pifidianana vaovao mihitsy zany raha mandinika raha midinika ka io zany raha ny fijeriko azy tsy voatery hoe mametra-pialana filoam-pirenena raha ohatra ka mailimay izy am'izao fotoana zao fa tokony tonga de hoe averina diniana lay lalam-pifidianana averina diniana eny amin'ny assemblée nationale zany sy ny anteny mera rototo reo zany de atao latabatra boribory de miara-dinina eo le izy a de alao somary ady madio zany lao ady madio ny amin'ny fifidianana fa ohatra anazy zao zay latsaka raha ohatra anah manokana zao a dia mety amiko ilalam-pandroenana iny raha ohatra anah manokana ohatra anah le olom-baovao zany fa zay nefa tsy tokony hoe mety amin'ny olona raina mety amin'ny fanjakana na mety aminay olom-baovao tokana sy ray roa telo no atao satria lasa misy instabilité ateraky le izy aveo zany misy korotana satria misy olona te hifidy an'ireo olona zay fingananao reo zany ka tsy tokony asiana an'izany hoe ianona mahazo milatsaka ianona tsy mahazo fa alao ilatsaka daholy am'izay fotoana zay ny vahoaka no mitsara de tsy misy le crise zany raha ny amanokana zany a de na ovaina lalam-pandrenana iny na tsy ovaina de mety amiko satria nya resaka teknika tic-tac do tontolon'ny fanahy resaka pouvoir teknika ara-panazy zany tic-tac do no hoentiko hitondrana ny firenena resaka pouvoir io de mety daholo zay lalàna misy eo na lalàna mamingana io na lalàna inona de mety amiko dao satria nya resaka pouvoir miasa ary tahaka am'ireny efa hitsaboky ny olona zay tonga ho amiko ambany lalanitosy reny de ohatran'izay ihany koa nefa nitsaboka ny Madagasikara mila pouvoir zany mila hery amin'ny tontolo ara-panahy mila hery ara-panahy ny anavotana n'ity firenena ty fa raha politika politicienne fotsiny no atao politika ambony latabatra de politika ambony latabatra iny a de tsy nanakanina ary tsy tonga any ambilanin'ny olona tsy tonga any amin'ny vilany ny vahoaka malagasy tsy tonga amin'ny tokantrano zay misy fahatrany ny vahoaka malagasy fa ny ambony latabatra fotsiny fa ny teknika hoentiko amin'ny resaka tontolon'ny fanahy de afaka tonga de misahana hatrany amin'ny fiainan'ny olona andavanandro fa ity olana misy eto amin'ny firenena ty zany de olana efa niforon'ny fanjakana io de efa ilainy matoa izy mamingana ny olona hoe mamingana ny andro ajoelona somary karavalomana zay fantatra fa misy olona miandrandra te fidy andreo a be mpifidy ihany koa nefa fingananao de mitady ady zany ianao mitady ady ianao de efa zavatra efa nirin'ny fanjakana zany ity ady ty ary nyteny premier ministre lehibe ny gouvernement tany teny ny candidat ny fanjakana ozy izy a tsy matahotra fifidianana fa ny opposition no matahotra an'io de micrée korotana fa raha tena tsy matahotra fifidianana marina ny fanjakana de manao vady madio tena hoe apetraka tsara ny règle des jeux de aloha samy ilalao ambony kianja daholo ny manam-pahitrana de vita hoe zay mahafaty-baolina vita hoe zany zay mahafaty-baolina hatria ny vahoaka ny tsara de vita hoe 4% ny eto Madagasikara amin'ny ady madio ny teny fidy a ny fanjakana misy am'izao fotoana zao zany ny ASVM zany fa misy olona irin'ny olona vodina nefa finganinao a de efa mitady de teza mety ianao zany hilavalavanao an'ty fitondrana zay efa tsy mitondra vahaolana sy tombosoa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra ty ka de zavatra magaga lasa rancune individuelle misy nitondrana an'le firenena satria tsy vita zay bloquena le olona fantatra fa adversaire politique tady ady ianao zany tika mitady korotana mbola hatramin'ny vavan'ny omby azy akombonao bloquenao ny omby tsy hinakanina hatramina zavatra zany zavatra mampalahelo hoe omby ve ny omby inge tsy mpanao politika nefa dia ngiaza natao andrano manelatra ny omby a tsy nomena hanina de ohatrany mampalahelo hoe ary voan'nytodiny omby nefa ran'ny mpitondra satria biby tsy manatsiny a kendainao no ny tombontsoanao manokana ny olona zay tokony ho vidiny vahoaka
de kendainao a no ny fatahoranao an'izay zavatra zay ka raha tena tsy matahotra adversaire politika ny SVM de tsy tokony bloquer ny olona zay fatany fa adversaire fa alao samy ilanao ambonikianja raha tena masay anao zany de alao zany ny olona rehetrarehetra ho ambonikianja daholo fa ohatranay candidat olom-baovao tokoa ny arivolala candidat olom-baovao anatin'izany koa pasteur Mayol ohatra samy olom-baovao daholo izahay zahay ny mety aminay zay arosonareo zay nga mikorotana zany satria ny anay resaka zavatra hafa misy no ny fomba hitondrana en'le Madagasikara sy le politika fa zay koa tsy mbola nanao rasy tamin'ny firenena de tsy matahotra adversaire politika noho izany alao zany ady madio ny fanaovana de lalàna iraha midinika de lalàna iraha manaiky fa tsy lalàna vidiana vola amin'ny vola otrinina hividiananareo olona hifidy azy afatra ho ny voaka malagasy indray de zao hoe voaka malagasy zany efa nahitatra am'izay fa zay olona ilatsaka rehetra ao anatin'ny propagande de mizara vola de za tena manafatra mihitsy hoe sahirana malagasy am'izao volam-bahoaka ihany reo zarainareo volanao ihany reo vahoaka malagasy de alaivo le vola misy mizara vola aminao ny propagande de alaivo le vola misy mizara t-shirt de alaivo misy mizara vary de alaivo zay mizara sakafo de alaivo fa anao ihany reny fa rehefa tonga kosa ny fandatsaham-bato de fantatrao ny olona zay tena afaka hitondra ny firenena aza midy vola aza mivaro tena aza mivarotra fahendrena aza mivaro tena ary aza mivaro mpanahy aza midy vola i Madagasikara alaivo le vola tsy volanao reny volam-panjakana volam-bahoaka reny za tsy miteny adala tompo satria volanao reny alaivo fa rehefa andatsaka vato am'izay ianao de fa tary le olona tena tokony mahay mitondra ary manana lakile hitondrana Madagasikara anao tiktak doy ianao zany rehefa tonga zay fividianana zay de assuré folany eo zany ny ady apetraka hoe demokrasia matsy zao ny ainatsika demokrasia zany de fitsaram-bahoaka zany vahoaka no mitsara vahoaka no mifidy zay mahatonga amin'ny teny raha tena tsy matahotra fifidianana marina ny SVM mifanjakana de alao ilanao daholo eo ambony kianja daholo mpanao baolina mahay rehetra zany mpanao politika zany raha tena tsy matahotra izy zany de alao samy hoe daholo de vahoaka no mitsara de andiny anaky ohatra zay ko alao ny vahoaka hifidy zay olona tiany na zahay mpanao tiktak doara-panahy na le olona mpanao calcul ambony latabatra na ireo zay mpanao corruption sy mpangalatra fananam-bahoaka na zay mpitondra efa tsy tafa avao de mifidiana ry vahoaka fa zao kosa il faut subir les conséquences ny vahoaka amin'ny safidinao subir ny conséquence safidiny ny vahoaka rehefa te hifidy ny mpanao halatra bois de rose izy de mahatatesa ny halatra bois de rose rehefa misafidy re olona mpanotsolotra sy mpanangona ny arem-bahoaka izy de ny arenao sy fananao mivaritra tanindrazanao mifidinao de miomana fa lafy tanindrazanao rehefa mifidy ny mpiketrika ara-panahy ianao ka lany aho zay aho mampiasa tiktak do hanavotana ny Madagasikara fa raha mbola tsy lany aho zany demokrasia matsy le atao de alao zany andeha am'zay mahademokrasia azy zay demokraty vahoaka mifidy fa zay lany vahoaka rehefa lany vahoaka de mampiasa ny fahaizako raha mbola tsy lany vahoaka de tsy tiany vahoaka azy zany de mipetraka croiser les bras tsy migrevy mihitsy sady tsy mikorotana fa raha ohatra zany lany aho ka tsy mahavita ao anatin'ny enim-bolana na telo volana tsy mahavita mahaova ny Madagasikara meko lalana ny vahoaka anongana ary tonga de mialako azy any fa zany efa raziko anao teknika ara-panahy hitondrana ty Madagasikara